Alefa. En veux-tu que alefa tambatambatrao, hein. Alefa. Salama daholo, hein, salama daholo tsika raha tsy misy olona andefasako an'ity zavatra ity manko. Davary. En veux-tu que efa adinika nanao arahanareo tato, hein. Salama daholo tsika ato amin'ny YouTube. Efa solona ankoatran'izay ny salama bainy. Mahay azy any olo zany matoa manao bainy. Izy ary zany. Salama tsika La Réunion ao. Alefa. Bon, potratrika azy, hein. Faly miarahaba antsika rehetra am'izao ora atao hoe amin'ny 4 minitra ny Madagasikara, miteny moa zaho hoe amy 3 izy io raha tsy diso aho, hein. Jerena fa araky ny teneniko ity asa ity anie tsy de tena tia ny ivelomana fa ho atao an'ny redevabilité par rapport ao tanindrazana izy ity ka de miantsona ady de manao araky ny fotoana, arak'izay tratra, ka zay mahatonga antsika hoe matetika tsika tena tsy ponctuel, tsy maninona ny mialatsiny ary mamerina ny fialatsiny am'zany satria rehefa diso de diso, rehefa marina koa tsy mila mitezaka, ka dia amy 5 zao fa moa fa mivadika heure d'automne ny any aminareo? Efa heure d'automne, efa le heverina amin'ny heure adiny roa zany aty aminay? Ok are, tsy maninona are, amy 5 zany any aminareo. Azafady ialana tsiny be dia be. Zao hiresaka kely ravatomanga tsika aloha, maminena ravatomanga. Tiako merci. Tiako marihana eto fa tena hoe raha misy zany tena hatram'izay, hatram'izay attaque politique nahazo anay zay, nanomboka tany amy 2009, nanomboka tany amy 2002, tena tany am'zany 2002 zany zay nahazo an'izany hoe réputation hoe tandremo fa mafia reny, tranony reny, tokotany reny feno caméra, feno garde du corps, tena mafia reny, amin'ny alina reny mivory, de amin'ny alina reny manapa-kevitra ohatran'izao. Eny fa hatramin'ny nampitandrina ary, tafiditra tao anatin'izany kizy zany tany amy taona 2000 tany. Taty amy 2009 moa zany nizaka teo zay niezaka nanokana teo, tonga indray ny 2009 de iny ndray koa zavatra fandrenitseo, fanenjehana tsy fanenjehana, satria ny antony de zao le am'izay le hoe mahita fa tsy mety ny fomba hitondrana ny raharaham-pirenena dia
Tsy mety ny fomba hitondrana andraram-pirenena ao anatin'izany ny fitiavan-tena. Eny fa na de hoe tena tsy afenoko anareo fa tany amin'ny voalohany 2002 jusqu'à 2006 tena nankafiziko na de contre zany fitondrana Andriamatoa Ravalomanana satria au moins izy nahavita asa be dia be. Kanefany rehefa nanomboka 2006 izy nanomboka mivaraliana ary nanomboka teo natokany mafy ny fanoheranay ka nazahoanay loza zany teo amin'ny fiarahamonina. Ohatran'izany koa tamy 2009 vao 2008 de efa nanohatra, mbola tsy nisy akory fa niezaky ny nanakanaka no tsy voasakako moa le izy fa iny Andry Rajoelina tonga iny de nanomboka 2009 nanohatra jusqu'à 2025. Fa taty am'le rehefa nanomboka am'zay le mandat tena anazy mandat izy zay zany tsy continue intsony le hoe ho samborina hono ianao Rapitsimaraina fa ndana miala-pa tamin'ny transition. Volana iny lany am'zany daholo e. Volana iny lany am'zany hoe lasa ianao. Tonga de anao sy ny zanaka sy ny vadinao zany na ny zanakao zay ao, tonga de lasa. Tam'zany. Tamy 2012, 2013, 2014, 2009, 2010, 2011, 2012 zany. Mafy zany. Ary rehefa tonga indray izy miverina de teo am'zay le zay moa 2018 début 2018 ny lalatany raha tsy diso aho définitivement satria fantatro le izy hoe tsy hanjary ty zavatra ty. Zany hoe zay zany mbola tsisy an'zany hoe poursuite zany 2018 fa taty amy 2020 vao nisy ny poursuite nanaovan'rareo dossier tao de nazahoana n'ity réputation ana hoe escroc ty. De eo aho no nitodika tamin'ny Andriamatoa Mamy Ravalomanana hoe mba miangavy raha azonao atao, raha azonao atao fa za tsy manery ary zany koa tsy manankanahako tsy hanao ny révélation momban'ny Boeing 777. Azoko atao mihitsy no miteny am'zao fotoana zao hoe fantako iza ny tena tompon'andraikitra tao anatin'iny opération 777 iny. Ary fantatro hoe ahoana inona ny détail tao sy ny zavatra nitranga tao. Na tany amin'ny ankety tany amin'ny pakara fantako daholo tsisy zavatra miafina amiko hoe iza no nanao an'ity, iza no nampanao an'ity sy ny karazany. Ka tsy ihany le resaka tiako hatongavana fa tena mafy no nampitondrainao anay ary nefa zay tsy afaky nifaly amy zavatra mahazo anareo. Asa tadidinao tsara angamba ny Mamy Ravalomanana maty Rafozanao lahy, papan'Eniko. De tena namangy amy fahoriana amin'ny WhatsApp amy bonne et due forme ny tenanay satria ny malagasy tsy miady amapaty. Tsy namaly nareo na virgule ary. Rehefa maty koa mama tsy mbo nisy famangina avy any aminareo hoe mba mifampizara fahoriana, mifampizara alahelo, tsy nisy. Fa nareo zany tena hoe tena ratsorina ny marina de tompon'le tena hoe avona sy le hoe rancune nareo. Ka eto, za tsy miteny hoe fitsapana na hoe hitondra aiza na hitondra aiza le izy fa asory le plainte contre anay. Satria ninona lazainao fa naza hoe te convoqué. Tsy nanana fotoana zay ary tsy nomenao occasion hiaro ny tenanay. Tamy didy rehetra zay navoakanao. Ny tsaran'izany hoe mahalala ary fantany hoe tony kosa efa mihoatra ny mety fa tsy afa-manoatra ary zany tsy nanomezako tsiny mpitsara mihitsy hatram'izay satria fantako tsara ny tsindry atao amin'izy ireo. Fa niteny tany amy voalohany tany alohaloha tany hoe tsy mety amiko mifaly amy fahorian'ny sasany ary tsy mety amiko koa ny manindry-dresy tahaka ny nataon'ny sasany. Tsy de mety amiko zany ary
tsy nitaizana an'izany zahay hoe mifaly amin'ny fahorian'ny hafa. Au contraire raha sendra tafitodrony tsy mety ny fahavalonao, mivavao anazy, zay no ataonay ary zay faraka hoe vitanay mianakavy kely. De mafy arô tena mafy tena eritrereto hoe na ny za tsy miteny hoe inona na inona fa misy fiantraikany any amin'ny fiainana foana ny zavatra ataonareo ohatran'ireny. Fa izao nefa anatra ho an'ny hafa, ty ampitaiko aminareo. Tsy mbola nisy olona, zaho tsy mahalala ny ho avy fa za raiko ty, tsy mbola nisy olona ka nanao ratsy ka mivoaka doro. Tena teneniko zany, za tsy mamaly, za mamela heloka ary au contraire tena mivavaka ho an'le olona mihitsy hoe enganay Andriamanitra mba tsy hisy zavatra ohatran'izao na ohatran'izao. Misy andro kely zay nilazaiko an'izany. Iny hoe zandro za tsy mamaly, fa zaho miteny anao fa za tian'Andriamanitra. Tena tian'Andriamanitra ao za ary tena samy mijoro vavolombelona am'zany aho. Ary tena tiako koa izy ary miaro ahy izy . Enjana anie zany natao anahitra ty zany tena tsy afeniko anareo fa tena any amin'ny préfecture tokan'ny pôlisy tonga de anankefatra, anankidimy manodidina anahy, mi-interpeller anahy pour extradition. Tonga de eny eo anao de entina amin'ny tômôbila de any amin'ny postin'ny pôlisy mba tsy nampidirin-jareo violent aloha. Fa tonga de natao ankety eny eo, eny eo tonga de parquet. Soa ihany fa nanana trano hoe io adresy mazava tsara hipetrahana de mba tsy MD. Ary soa ihany fa ny firenena frantsay mbola manontany anao hoe alefa andeha hody ve anao sa tsy andeha hody am'l'extradition. Fa raha tsy zany tout de suite après le soran'iny de efa anaty avion de nanaovan'jareo balle tamy Madagasikara angambany raha ohatra ka ino ty izy teo, tsy misy tsy firenena misy lalàna ary miaina ao anatin'izany atao hoe lalàna de la Frantsa. Nandà de nisy fitsarana mihitsy natao, tena fitsarana tena en bonne et due forme nandeha nandritry ny enim-bolana. 2 fois par semaine je devais me présenter au commissariat. Misy vavolombelona daholo zany. Tsika manao émission reny tsy mitantara fa mafy ny mahazo ahy am'reny. Fa nitohizako foana no nataoko. Satria za tsy manana droit d'asile, tsy manana an'izany tsy nangataka fa réfugié zany de tsy nitohizako le izy fa nanao hoe nisy zavatra tsy azoko tenenina de ino nitazoman-jareo anahy. Ino no refugen'jareo an'le asile satria za tsy autorisé hiteny an'le izy de tsy niteneniko de zay le izy. Ka zany akory tsy midika hoe manenina am'zao. Ka zany rehetrarehetra zany leroa tena nampitondrainao anay zay. Fa tsy manakana anay hamela heloka. Miankina aminao ny ambiny zany, miankina aminao ny ambiny. Zany ihany koa de ahafahako mitarika miresaka amin'ny mandeha be le resabe am'zao fotoana zao hoe kofalia e, kofalia e, kofalia e. Fa ilaza saiko hoe koa mifalia e. Tena mandeha be. I kofalia zany le namoaka an'le enregistrement, le resaky ngiambiky, hery laza sy ny karazany.
Nisy resaka volamena koa tao anatin'ny zavatra nitranga dia vao sarotsarotra atao izy telomindralahy telomindralahy izy zay raha tsy diso aho. Ary za ary anisan'ny hoe tena tafiditra tao anaty piège tam'zany. Taty aoriana moa zany nisy mba ahafahana mifampiresahana dia nitantrara tamiko izy telo lahy. De zao anie no tena nitranga zokilahy, zao anie no tena nitranga zokibe, zao anie no tena nitranga président. Za moa tratran'ity le hoe tsy mba manindry zezy ty, de nalahelo aho, tena nalahelo anazy telo lahy hoe tena mba tsy mety kosa zany e. Ahoana kosa le boy kely natao sakrifisy ohatr'izany. Tsy mety kosa zany. Nefa na aiza anaty zany raha ohatra hoe mba tsy hidirako amy détail satria sao de hanahirana. Na aiza anaty zany de zao, ahoana mihitsy moa le tanora malagasy no tsy tafiditra na tenter amina hoe opération rapide rehefa tsy mamono olona fotsiny, tsy mivarotra drogy de tonga de mirisky. Maro am'ireo tanora ireny anie no hoe raha misy tanora arivo omena occasion ohatran'izany manao e. Ary amindreo arivo reo raha misy omena occasion hoe ndao fa mena an'ity ianao de vonoy ity, manao e. Ohatrohatran'izay le zavatra nitranga ary nisakrifena izy telo nitranga. Ny tena tompon'ny cerveau moa zany de tafatsoaka. Ary nitsoaka mihitsy nisauvena satria raha vao ny cerveau mitotona de vaky daholo ny secretn'izy menakavy tany ambonimbony tany. Ary efa niresaka tamiko koa ty le lazaina hoe cerveau, izy koa tafiditra ao anatin'le manipulé fa tsy afaka miala fa sao tratran'ny gagazo sy ny repre zay. Fa izy telo mitsamby no nisakrifena, telo sa efatra. Tao anatin'izay circonstance zay no nahafahako ny découvrir an'ireo tanora ireo ary nahatsapako fa sans issue ny tanora malagasy tam'izany andro zany. Potehana amin'ny fianarana. Raha za raha fa mianatra eny amin'ny Ainamandjery, eny amin'ny Aiamandjery, ny université, aveo le diplôma tsisy valeurany. Zanaky ny mpanana avy mianatra aty an-dafy any ny priorité. Ianao mianatra ao Madagasikara raha vao tsy nisy KE de fa vita koa ny aminao. De ho aiza zany le zanaky ny farotra? Ho aiza zany ny zanaky ny Kamboty? Vao tery lasa manao opération dangereuse, risqué. Satria mba te hanana any anjara masoandro ohatry ny olona rehetra. Akanjo vao niainga kely fotsiny, vao hita hoe tandehanaka reny reto boy reto de nikapaina de natao sakrifisy. Zay zany ny amin'iny. Za tsy miteny hoe marina zalahy am'zao na diso izy na manao inona na manao inona fa misy zavatra tiako hatongavana ary tena tiako ampidirina ao anatin'ny saintsika malagasy hoe isika malagasy ny tena marina ny olona tia laingalainga sy mandangalangy an'ity tsika. Tsy afaky ny ary tena mihitsy zany hoe kofalia zany satria le boy kely sary kenatra. Ary izy tsy de tia hoe misehoseho hoe ahoana. Ry Kamisy, ry Miko moa de efa nitsoaka andarana.
Fa ny tena marina de zao. Ary eto ny tena tiako ampidirina ao anatin'ny saintsika. Mba azonareo ieritreretina ve fa za miboaky kely enjehanareo eraky ny tanàna zany, soratanareo eran'ny rindrina araky ny Facebook-nareo, no anisan'ny angady sy vy no ahitana an'izao zavatra zao. Tsapanareo ve zany? Anisan'ny angady sy vy no ahitana an'izao tolona zao. Tsy afaka mitantara en détail aho. Tsy afaka mitantara en détail aho. Fa fantatro loatra ny kamikaze io bois-kely io. Io zany tena mahavita kamikaze io hoe zao ny revi-miainga e. Ary io izy nanao tombotsoa ho an'ny be sy ny maro. Mba azonareo an-tsaina ve zany kamikaze nodaisin'ny colonel Mikael zany e? Tsy moramora anie tam'ireny e. Tsy moramora anie tam'ireny e, tena teneniko anareo reo mitantatanta rehetrarehetra ankoatran'izay teneniko zay. Mpijaly soavaly fotsiny. Fa na izy ty vitany hoe nandray 5 000 € de nanome 1 500 000 de nandray an'izao. Zavatra tokony tena hoe jerena ary tena tokony tena izy ary le olona tokony omena médaille hoe héros de la nation. Lasa ndray nareo menakavy inona no ataonareo? Enjehanareo le président, enjehanareo le bois-kely. Nefa ny zavatra vitan'le bois-kely tsy ho vitanareo mandrakizay. Mandinihy ihany tsika amy zavatra atao, amy zavatra rehetra, veloma tompoko.